Fifaliana tokolasy tokovavy no anolorana anao indray ny mety ho toetry ny tonontaona mandritra ny 3 volana ho avy na tsy tsika hoe prévision saisonnière manomboka amin'ny volana Aogositra hatramin'ny volana Octobra 2024. Raha ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny izay hitantsika eto mahazatra dia ny fiafanan'ny ranomasina manodidina feintany. Io no anisan'ny mpamaritra ny toetrandro ahafahantsika manome an'izay resaka prévision saisonnière izay. Raha ny volana Jolay aloha dia mbola tsy ahitana fiovana firy ny aty amin'ny ranomasimbe Pasifika fa mbola mitovitovy hatrany ny ilany andrefana sy ny ilany atsinanana. Toy izay koa ny aty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana tsy ahitana fiovana firy koa ny fiafanan'izay ranomasina manodidina feintany izay. Raha toy izay mpamaritra ny toetrandro ho jerentsika amin'izay manahoana ny toetoetry ny maripana sy ny rotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy sy ny volana Aogositra 2024. Raha izao hitantsika izao ny fitambaran'ny salanisan'ny maripana mandritra ny 3 volana ho avy dia mafana kokoa ny tokony ho izy saika manerana amin'ny Madagascar, afa-tsy ny aty amin'ny faritra atsinan'ny Diana, ny faritra Sava, ny atsinan'ny Sofia, ny faritra Analanjorofo ary ny avaratry ny Alotra Mangoro, ary ahitana ny faritra Atsimo Andrevana sy ny faritra Androy dia manodidina na mafana kokoa no tokony izy izay salanisan'ny maripana izay mandritra ny 3 volana ho avy. Ny volana Aogositra kosa dia ho jerentsika raha izao hitantsika izao dia mafana kokoa no tokony ho izy ny salanisan'ny maripana mandritra ny volana Aogositra manerana ny nosy izao loko mena be hitantsika izao. Izay ny momba ny maripana ho jerentsika indray manahoana indray ny tany rotsakorana amin'ny ankapobeny dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana saika manerana ny nosy, afa-tsy ny aty amin'ny tapany avaratry ny nosy, ny tendrony avaratra moa zany marimarina kokoa ahitana ny Diana sy ny faritra Sava izay maina kokoa no tokony ho izy, ary ny tapany atsimon'ny nosy aty amin'ny faritra atsimony Atsimo Andrefana, ny tapany atsimony Atsimo Atsinanana, ny tapany atsimony Anosy ary ny faritra Androy izay manodidina na ilatsaka kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy. Ny volana Aogositra kosa dia manodidina na milatsaka kokoa no tokony ho izy saika manerana ny nosy, afa-tsy aty amin'ny tapany atsimony nosy ahitana ny faritra andrefan'ny Iorombe, Anosy, Androy ary ny tapany atsimony Atsimo Andrefana izay maina kokoa no tokony ho izy. Ny avaratra andrefan'ny nosy kosa ahitana ny Boeny, ny faritra andrefan'ny Betsiboka ary ny faritra Melaka izay manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Izay tokolasy tokovavy no azo natolotra ho anareo indray tamin'ity volana ity dia misaotra anareo hatrany manaraka anay tsy tapaka na amin'ny fandaharana amin'ny télé na amin'ny Facebook na amin'ny roy amin'ny site web ny Météo Madagascar. Dia mbola manome fotoana anareo indray amin'ny afaka iray volana toy izao dia misaotra betsaka, veloma tompoko.